Andriamatoa Filohajaina Filohan'ny Républicaine Madagascar, Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, Ramatoa sy Andriamatoa Ministra isany tendrena andrafitra ny gouvernemanta vaovao, tomboky lahy sy tomboky vavy. Ankehitriny dia irositsika amin'ny famakiana ny didim-panjakana manindry ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ny fiadinan'ny Repoblika didim-panjakana laharana 420 tsipoka 420 manendry ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Ny filohan'ny Repoblika araky ny lalam-panorenana araky ny didim-panjakana laharana 420 tsipoka 407 tamin'ny 4 janoary 420 manendry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Araky ny tolo-kevitry ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andininy voalohany, tendrena ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta amin'ny maha-ministry ny folo anday ny général de division Savelo Lala Monja Delphin. Toy izao ny mankasikasika azy. Ny taona 720 izy no nivoaka tao amin'ny akademia militaire tao Antsirabe, niaraka amin'ireo miaramira aminy 17e promotion. Ny taona 3 dia nahazo ny diplôme d'état-major izy, ary ny taona 74 dia nahazo ny diplôme d'études de défense et de stratégie Université de la Défense nationale de Chine. Ny andraikitra ny sahany indray dia nanomboka ny taona 20 ka hatramin'izao nanendrena azy ho ministry ny folo anday izao dia chef d'état-major des armées izy. Ny taona 20 no coordonnateur général des projets teo anivon'ny ministère de la défense nationale. Ny taona 24 ka hatramin'ny taona 24 dia efa directeur des écoles et formation militaire teo anivon'ny état-major des armées malagasy izy. Ny taona 24 ka hatramin'ny taona 24 dia commandant de l'école nationale des sous-officiers de l'armée na ENSOA tao Antsirabe izy. Ary ny taona 7 ka hatramin'ny taona 24 dia officier coordonnateur général teto anivon'ny direction de la sécurité présidentielle. Makasitraka tompoko. Ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Rasata Rafara Vavitafika, izy ndray dia manana ny PhD en relations internationales et diplomatie tao amin'ny Académie de Paris, Centre d'études diplomatiques et stratégiques, ary nazahoany ny mention très honorable. Manana ny diplôme de l'École nationale d'administration de Madagascar ihany koa izy teo anivon'ny ENAM, section agent diplomatique et consulaire, 25e promotion antsoina amin'ny anarana hoe ilaina, ary nahazo ny mention très bien major de section. Ny taona 20 dia nahazo ny master en 3e cycle option fonction publique internationale teo anivon'ny hautes études internationales Paris, ary nazahoany ihany koa ny mention très bien. Ny taona 10 ka hatramin'ny taona 20 dia nahazo ny master 1 en droit international européen à l'université de Paris Ouest Nanterre La Défense, ary nandritran'izany ihany koa ny taona 20 nazahoany ny diplôme master 2 en droit public et sciences politiques Université catholique de Madagascar. Makasitraka tompoko. Pitahiry ny fitombo-kaseha-panjakana, ministry ny fitsarana. Ramatoa Landy Bolatiana Randria Manantena Soa. Ny taona 7 dia nianatra tao amin'ny École nationale de la magistrature et des greffes izy teto Antananarivo, ary nanomboka tamin'izany no sahany ny asa maha-magistrat de l'ordre judiciaire. Ny taona 7 dia nazahoany diplôme de maîtrise en droit privé
teo anivon'ny faculté d'Aix université d'Antananarivo. Ny asa sahaniny kosa nanomboka ny taona 2024 dia efa nisahana ny andraikitra mampitahiry ny fitombo-kasempanjakana misy ny fitsarana izy mandrapatonga izao andro anendrena azy isahana n'izany département zany indray. Izy dia efa sénateur de Madagascar nandritra ny taona 2024 ka hatramin'ny taona nanendrena azy amin'io département io tamin'ny taona 2024. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia nisehatra amin'ny maha juge de siège et juge auprès de la chaîne pénale anticorruption tenany teo anivon'ny tribunal de première instance d'Antananarivo. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 dia efa substitut du procureur et substitut auprès de la chaîne pénale anticorruption. Ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 dia efa doyen des juges d'instruction izy. Makasitraka tompoko. Ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany. Andriamatoa Naina Andriatsitoaina. Raha ny fianarana nataony dia manana ny diplôme d'études supérieures en contrôle de gestion et financier izy teo anivon'ny IAE Orléans ny taona 2027. Ary tao alohan'izay izy dia manana ny maîtrise en économie. Izy araka ny ahafantarantsika anazy dia efa be ny tanàna teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao anendrena azy amin'io département izay sahaniny ankehitriny. Marina fa efa membre ny gouvernement ny tenany nandritra ny taona 2024 talohany na be ny tanàna ny commune urbaine Antananarivo azy amin'ny ministre ny affaires étrangères. Akoatr'izay dia mpikambana nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2027 teo anivon'ny syndicat des industries de Madagascar et groupement des entreprises de Madagascar. Ary nanomboka ny taona 2027 dia efa nisehatra teo amin'ny tontolo ny asa amin'ny président directeur général du groupe Andriatsitoaina azy ny tenany ny asa teo anivon'ny secteur ny fampiroboroboana ny industria, ny imprimerie, ny bâtiment ary ny média. Makasitraka tompoko. Ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Ramatoa Rindra Asimbelo Rabarny Rinarson. Ny tenany dia manana ny diplôme d'études approfondies en droit public et sciences politiques. Option relations internationales teo anivon'ny université de la Réunion. Ary major de promotion nahazo ihany koa ny mention très bien. Ny taona 2024 dia nahazahoany ny diplôme de fin d'études et d'aptitude amin'ny magistrat anazy teo anivon'ny École nationale de la magistrature et des greffes. Ny taona 2024 dia nahazo ny diplôme de maîtrise en droit public et sciences politiques ny tenany teo anivon'ny Institut catholique de Madagascar, major de promotion ary nahazo ny mention bien. Manana ihany koa izy nahazo ny tamin'ny taona 2024 ny diplôme d'études universitaires en sciences sociales, option droit et sciences politiques teo anivon'ny Institut catholique de Madagascar ihany, major de promotion, mention bien. Raha ny andraikitra sahaniny dia nanomboka ny taona 2024 izy no efa nisahana an'izany départementa ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola zany mandraky androany andrena azy indray isahana ny départementa io. Efa secrétaire général ny départementa io ihany koa izy nanomboka ny volana febroary 2024 ka hatramin'ny aogostra 2024. Marina fa nanomboka ny taona 2024 dia gouverneur ny tenany teo anivon'ny Institut financier international na ny FMI teo anivon'ny Banque mondiale ary ny Banque africaine de développement ihany koa.
efa ordonnateur national du fonds européen du développement ny tena nandritra ny taona 20 mandraka nandroany. Efa présidente ny commission nationale des marchés publics ihany koa teo anivony départementa io ihany nanomboka ny taona 40 ka hatramin'ny taona 20 ary marina fa enseignante izy ary formatrice eo anivony école nationale de la magistrature et des greffes ankoatry ny magistrat anazy eo anivony chambre administrative de la cour suprême de Madagascar ny taona 10 ka hatramin'ny taona 7 makasitraka tompoko. Ministry ny ati-tany Tokely Justin. Ny tenany dia nivoaka teo anivony École nationale de l'administration de Madagascar na ny ENAM amin'ny maha administrateur civil ny taona 4 ny taona 7 izy no nahazo ny diplôme de maîtrise en gestion option finance et comptabilité teo anivony université n'Antananarivo ary ny taona 7 no nazahoany ny diplôme de l'école nationale d'administration teo anivony école nationale d'administration cycle expertise section administration publique. Raha ny asany sahany dia nanomboka ny volana mars 20 ka hatramin'izao anandrena azy indray amin'ny département io ny tenany no efa ministre ny ati-tany sy ny fitsanjaram-pahefana. Ny taona 7 ny tenany ka hatramin'ny taona 20 no gouverneur teo anivony faritra Sava. Nanomboka ny taona 4 ka hatramin'ny taona 20 no niasa teo anivony Institut national de la décentralisation et développement local ny tenany ary andraikitra anakiroa no nisahany tamin'izany teo ny amin'ny maha directeur azy amin'io Institut national io ary teo ihany koa nanomboka ny taona 20 amin'ny maha tale général azy amin'io Institut national de la décentralisation et développement local io ihany. Makasitraka tompoko. Ministre ny filaminam-bahoaka, contrôleur général de la police de 3e échelon Rakoto Armanana Irlala. Ny tenany dia nivoaka tamin'ny taona 2000 teo anivony sekoly ambony ny police pirenena ary ny promotion antoka ny anaran'ny promotion tamin'izany. Ny taona 3 izy no nahazo ny maîtrise en droit privé tao amin'ny université n'Antananarivo ary ny taona 20 dia nahazo ny diplôme d'études approfondies en droit public et sciences politiques. Nanomboka ny volana mai 20 ny tenany dia directeur de la recherche et de la formation continue teo anivony ministère ny filaminam-bahoaka ihany. Nanomboka ny taona 20 dia efa directeur de la lutte contre la corruption et de la discipline. Ny taona 17 ka hatramin'ny taona 20 dia efa directeur de la sécurité publique. Ny taona 13 ka hatramin'ny taona 14 dia efa directeur de la répression des infractions économiques et financières et de la sécurisation des investissements. Makasitraka tompoko. Ministre ny fampiroboroboana ny industria sy ny varotra Andriamatoa Razafindravay Edgar. Ny tenany dia manana diplôme d'études supérieures en mathématiques et physique teo anivony université de Bordeaux. Manana ihany koa izy ny diplôme ambony en gestion d'entreprise et en marketing direct de produits de grande consommation teo anivony toeram-pianarana ESSEC. Araka ny efa fantatsika nanomboka ny taona 20 ny tenany dia efa nisahana n'izany département zany amin'ny maha ministre. Ny taona 15 izy dia nanangana ny antoko politika président fondateur antsoina amin'ny anarana hoe Antoko Sidina Nosy. Efa filohan'ny délégation spéciale
teo anivony commune urbaine Antananarivo ihany koa ny tenany nandritra ny taona nanomboka tamin'ny taona 7 ary nandritra ny 5 taona zany ary efa président du conseil municipal ny Ambohimalaza Avaradrano tenany nandritra ny 8 taona nanomboka ny taona 700 makasitraka tompoko. Ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ratoy ary John Rakoto ary Solo Suzelin. Ny tenany dia nianatra teo anivony Centre d'études financières, économiques et bancaires tamin'ny taona 770 ary nahazo nahazo diplôma amin'ny option économie générale. Nianatra ihany koa izy ary nahazo ny diplôme d'études supérieures en 3e cycle de l'Institut d'administration d'entreprise, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, option management ny taona 770 ka hatramin'ny taona 770. Nanomboka ny taona 540 ka hatramin'ny taona 220 ny taonany ny tenany dia conseiller représentant permanent adjoint de la République de Madagascar teo anivony FAO, ny PAM sy ny FIDA ary gouverneur suppléant teo anivony FIDA na Fonds d'intervention pour le développement agricole ary efa chargé d'affaires ihany koa teo anivony ambassade sika en Rome sy en Rome Italia ny taona 740 ka hatramin'ny taona 720. Efa secrétaire général ny ministère io ny tenany ny taona 240 ary nanomboka ny taona 2000 ka hatramin'ny 240 dia efa directeur teo anivony ministère io ihany en charge du développement des organisations des producteurs. Makasitraka indrindra tompoko. Ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsansa Andriamatoa Razafy Arson Andriamanatena, maître de conférence à l'université de Tuliar. Ny tenany dia nanomboka ny taona 4 ka hatramin'ny 5 dia nahazo ny mari-pahaizana diplôme d'études approfondies en anthropologie teo anivony université de Tuliar. Ny taona 5 dia nahazo ny diplôme doctorat en anthropologie du développement teo anivony université ny Tuliara ihany ary niasa ny sany ndray dia nanomboka ny taona 7 ny taonany no filohan'ny université de Tuliar. Ny taona 8 dia efa directeur régional de l'agriculture et de l'élevage tao amin'ny faritra Anosy. Ny taona 4 ka hatramin'ny taona 9 dia efa directeur de la cellule d'appui aux régions teo anivony ministère en charge des projets présidentiels de l'aménagement du territoire et de l'équipement. Makasitraka indrindra tompoko. Ministre ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Marie-Michel Saondra Malala. Ny tenany tamin'ny taona 7 dia manana ny mari-pahaizana doctorat en droit privé et sciences criminelles teo anivony université Montpellier. Ny taona 13 dia manana ny diplôme d'aptitude aux fonctions de magistrat filière administrative teo anivony école nationale de la magistrature et des greffes teto Madagascar. Ny taona 14 dia nazahoany ny doctorat en médecine faculté de médecine université d'Antananarivo ary ny taona 12 dia nazahoany ny maîtrise en administration et droit des affaires faculté de droit université de Fianarantsoa. Araka ny efa fantatsika
nanomboka ny taona 20 ka hatramin'ny taona 13 farany teo alohan'izao nanendrena azy izao indray dia efa mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta ny tenany amin'ny ministre ny éducation nationale. Ny taona 20 ka hatramin'ny 20 dia directeur des études juridiques ny tenany teto anivon'ny fiadidinan'ny république ny Madagasikara. Ny taona 13 ka hatramin'ny taona 20 dia efa juge fiscal et juge des contrats administratifs ny tenany teo anivon'ny conseil d'état cour suprême. Ary ny taona 9 ka hatramin'ny taona 10 dia médecin généraliste ny tenany. Makasitraka tompoko. Ministre ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Nanomboka ny taona 20 nazahoany ny PhD en relations internationales et diplomatie teo anivon'ny hautes études internationales Paris France. Ny taona 10 no nazahoany ny diplôme MBA na Master Business Administration International tao a Paris ihany koa. Ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20 no nazahoany ny Master Spécialiste en Journaliste teo anivon'ny Université n'Antananarivo. Ary ny taona 7 ka hatramin'ny taona 20 no nazahoany ny Master en Droit Public teo anivon'ny Université n'Antananarivo. Araka ny efa fantatsika dia efa nisahana toerana ambony amin'ny ministre ny communication sy ny culture ny tenany alohan'ny nanendrena azy ho ministre misahana ny département voatona teo aloha io. Ary efa conseillère spéciale ny prime ministre ihany koa izy amin'ny en matière politique et communication, journaliste ary président fondateur ny groupe de médias Free FM et quotidien Free News, ary chef de parti politique ihany koa izay mitondra ny anarana hoe Freedom izay misehatra amin'ny social démocrate. Makasitraka tompoko. Ministre ny fahasalamam-bahoaka Andriamatoa Randriamanantany Zely Arvelo. Ny taona 9 no nazahoany ny maîtrise en sciences biologiques et médicales en microbiologie teo anivon'ny faculté de médecine Antananarivo Madagasikara. Ny taona 7 no nazahoany Master of Business Administration de l'Institut national des sciences comptables et d'administration d'entreprise na INSCAE teto Antananarivo. Ny taona 20 no nazahoany ny diplôme d'études de formation spécialisée complémentaire en immunologie, allergologie teto anivon'ny faculté de médecine Antananarivo. Ary ny taona 20 no nazahoany diplôme d'agrégation en médecine humaine, spécialité immunologie, allergologie teto Madagasikara. Mariana fa efa ministre ny département io koa ny tenany nanomboka ny volana Aogostra 20 ny taona 20 ka hatramin'ny taona 20 ny tenany no directeur général de fourniture des soins teo anivon'ny ministère io ihany. Efa tale misahana ny transfusion sanguine nanomboka ny taona 17 ka hatramin'ny taona 20 ny tenany teo anivon'ny ministère io ihany. Makasitraka indrindra tompoko. Ministry ny mponina sy ny firaisankina Ramatoa Fomendraza Aingo Elisette. Raha ny fianarana nataondray ny taona 13 no nazahoany diplôme de master 2
en travail social, parcours éducateur spécialisé, teo amin'ny École supérieure de développement économique et social, teto Antananarivo. Manana ny mari-pahaizana licence en économie ihany koa ny tenany tamin'ny taona 3 sy 4 arivo. Alohany anendrena azy ho ministra misana ny departementa io dia voatendry gouverneur ny faritry Amoromania ny tenany nanomboka ny 12 ny volana febroary 13 sy 4 arivo. Marihana fa nanomboka ny 7 sy 4 arivo ny tenany dia be ny tanàna ny commune Ambonivohitsy Ambositra, ary nanomboka ny taona 9 sy 4 arivo dia directeur propriétaire et fondateur ny entreprise Nambinina ao Ambositra ny tenany. Makasitraka tompoko. Ministry ny fizahatany sy ny asa tanana. Andriamatoa Joël Randria Mandranto. Ny tenany dia manana ny diplôme d'informatique de gestion tao amin'ny Institut privé contrôle data Paris ny taona 427. Manana ihany koa izy ny taona tao alohan'izay ny diplôme universitaire et de technologie génie mécanique teo anivon'ny Institut supérieur Montluçon. Raha ny andraikitra sahany indray dia nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao anendrena azy ho mpikambana ny gouvernemanta vaovao zao dia efa nisahana ny maha-ministry ny tourisme ny tenany fizahatany ny taona 24 ka hatramin'ny taona 24 dia efa ministre ny ministre des transports, du tourisme et de la météorologie ny tenany. Nanomboka ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 17 ary tapatapaka izany dia nisahana ny filoha filakevim-pitatana ny Office national du tourisme de Madagascar izy. Zany hoe ny taona 2000 ka hatramin'ny 4 ny taona 7 ka hatramin'ny 9 ary ny taona 9 ka hatramin'ny 17 Makasitraka tompoko. Ministry ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy, mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Andriamatoa Taina Razafindramalo. Ny tenany dia nianatra teo anivon'ny sekoly business school ary nahazo ny diplôme MBA ny taona 24. Manana ihany koa izy ny diplôme ingénieur diplômé de l'école supérieure de génie informatique tao a France tao a Paris. Raha ny asa sahany indray dia nanomboka ny taona 2024 ny tenany no efa nisahana ny departementa io ary ny taona 24 ka hatramin'ny taona 2024 dia efa directeur de la transformation digitale izay napetraka teo anivon'ny fiadinan'ny République ny Madagascar. Nanomboka ny taona 4 dia directeur associé teo anivon'ny ITEC Consulting ny tenany groupe Arcup Paris. Efa directeur de projet à la direction du système d'information internationale ihany koa ny tenany ny taona 4 ka hatramin'ny taona 7. Makasitraka tompoko. Ministry ny angovo sy ny akoranafo. Andriamatoa Olivier Jean-Baptiste. Raha ny fianarana ny ratoviny ny taona 7 ny tenany no nahazo ny maha-ingénieur en électricien teo anivon'ny École Polytechnique Fédérale de Lausanne tao Suisse. Ny taona 7 no nazahoany mari-pahaizana ingénieur pétrolier teo anivon'ny École nationale supérieure du pétrole et des moteurs de l'Institut français du pétrole, Royal Malmaison France, filière économie pétrolière et gestion d'entreprise.
raha ny asa nosahany indray dia ny taona 2 ny tenany no directeur des ventes gros consommateurs et produits spéciaux teo anivony société Galana distribution pétrolière société anonyme ary efa tale ihany koa izy a nandritra ny zay fotoana ka hatramin'ny 7 amin'ny directeur des opérations teo anivony zany orinasa izany ihany. Alohany zao nanendrena azy ho ministre ny départementa voalaza teo ambony io a dia izy no directeur général ny office malgache des hydrocarbures. Makasitraka tompoko. Ministre ny asa vaventy ny colonel Ndria Miaja Liva Andrianatrena. Ny tenany dia officier supérieur de la gendarmerie nivoaka teo amin'ny andiany mpihira tao amin'ny akadémie miaramila ao Antsirabe tao amin'ny andiny miaranira ny 26e promotion ary major de promotion ny tenany. Nivoaka tao amin'izany sekoly izany tamin'ny taona 2020. Marina fa manana ny ingénieur en bâtiment et travaux publics ny tenany ny taona 20. Ny taona 10 ihany koa izy no nahazo ny master 2 en recherche mécanique des sols, des roches et des ouvrages dans leur environnement. Ny taona 13 ny tenany no nahazo ny doctorat en génie civil. Raha ny asa nisahany indray a dia efa ministre nisahana ny an'io département io ny tenany nanomboka ny volana marsa 3. Makasitraka tompoko. Ministre ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Andriamatoa Ramonjavelo Manambahoaka Valérie. Ny tenany dia manana ny mari-pahaizana PhD en administration des affaires ny taona 7. Ny taona 10 ny tenany dia nahazo ny maîtrise en administration des affaires teo anivony université de Monton tao a Canada ary ny taona 7 dia nahazo ny diplôme supérieur spécialisé en administration de l'entreprise. Marina moa fa nanomboka ny volana febroary 2023 dia efa ministre nisahana ny départementa io ny tenany. Tao alohan'izay izy nanomboka ny taona ny volana janoary 2023 ka hatramin'ny taona 2023 dia nisahana ma secrétaire général teto anivon'ny fiadinan'ny république. Ny taona 2023 ka hatramin'ny 2020 ny tenany dia efa directeur ny ressources humaines teo amin'ny groupe Star teto Antananarivo Madagascar. Makasitraka tompoko. Ministre ny asa, ny fampananan'asa ary ny asa panjakana. Ramatoa Razakaboana Hanitra Fitiavana. Ny taona 2023 ny tenany no nahazo ny mari-pahaizana master 2 en droit public option sciences politiques faculté de droit et des sciences politiques. Ny taona 13 dia nivoaka teo anivon'ny sekoly École nationale de l'administration de Madagascar en ma inspecteur du travail et des lois sociales. Ny taona 20 ny tenany no nahazo ny mari-pahaizana maîtrise en droit public teo anivon'ny faculté d'Aix Antananarivo teo Ankatso. Nanomboka ny taona 2024 ka alohan'izao anendrena azy amin'ny maha-ministre amin'ny département voalaza teo aloha io no tale généraly teo anivon'ny ministère zay hosahany amin'ny maha-ministre azy zao ny tenany. Ary ny taona 40 ka hatramin'ny 2024 no directeur régional de la fonction publique du travail de l'emploi et des lois sociales ny tenany teto amin'ny faritra Analamanga teo anivon'ny ministère izay sahany amin'ny maha-ministre azy
ankehitriny. Mankasitraka tompoko. Ministry ny rano, ny fahadiovana sy ny fidiovana. Andriamatoa Ravokatra Fidiniaivo. Ny tenany dia manana ny doctorat en géotechnique tamin'ny taona 24. Ny taona 24 no nazahoany mari-pahaizana master 2 en gestion intégrée des ressources en eau teo anivon'ny Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement tany Burkina Faso. Ny taona 2020 no nazahoany diplôme d'études post-grade international en géologie de l'ingénieur et de l'environnement teo anivon'ny École polytechnique fédérale de Lausanne tany Suisse. Ary tamin'ny 7 izy no nahazo ny mari-pahaizana amin'ny ingénieur en mine teo anivon'ny École supérieure polytechnique d'Antananarivo na ESPA teto Madagascar. Mankasitraka tompoko. Ministry ny Jono sy ny toe-karena manga. Andriamatoa Mahatante tsy manao raty Pobera. Ny tenany dia manana ny doctorat en océanographie tamin'ny taona 19 teo anivon'ny Institut halieutique et des sciences marines teo amin'ny Université Tuliara Madagascar. Ny taona 13 no nazahoany diplôme d'études approfondies na 2A en océanologie appliquée teo anivon'ny Institut halieutique et des sciences marines ihany tao amin'ny Université Tuliara. Ary ny taona 20 no nazahoany maîtrise en sciences techniques de la mer et du littoral option gestion de l'environnement et de la biodiversité teo anivony zany sekoly ambony zany ihany. Raha ny andraikitra ny sainy dia nanomboka ny volana Aogositra 2020 ny tenany no nisahana ny département tany Andrenazy indray anio amin'ny ministra. Ny taona 17 ka hatramin'ny 24 no membre du réseau des experts en changement climatique de Madagascar ny tenany. Ary nandritra n'izany fotoana izany ihany koa ka hatramin'ny taona 2020 no secrétaire général ny Southern African Non-State Action Platform in Fisheries and Aquaculture izay misy mpikambana firenena 12 eo anivon'ny SADC. Ary nanomboka ny taona 2020 ny tenany dia mpampianatra enseignant dans les domaines des sciences marines, pêche, économie bleue, études d'impact environnemental et social, changement climatique et énergie renouvelable teo anivona université maromaro teto Madagascar ka anisan'izany université ny Toliara, centre universitaire régional Androuille, institut d'enseignement supérieur à Nosy ary université catholique de Madagascar. Makasitraka tompoko. Ministry ny arena ankibony tany. Andriamatoa Rakotomalala Herindrainy Olivier. Ny taona 20 ny tenany no nahazo ny mari-pahaizana ingénieur de l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo, option information géographique, mention très bien, major de promotion. Ny taona 20 no nazahoany diplôme d'études approfondies na 2A, option ingénierie et gestion des projets industriels teo anivon'ny école supérieure polytechnique d'Antananarivo ihany, mention très bien. Ary ny taona 20 no nazahoany docteur en système et ingénierie de projets industriels tany États-Unis teo anivon'ny Portland State University izay nisy fiaramiasa amin'ny fianarana izay nianarany teo aloha ihany. Nazahoany ihany koa ny mention honorable avec félicitations du jury. Raha ny asa ny sahany tompoko dia nanomboka ny volana Martsa 2020
no efa mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta ny tenany misahana ny départementa io ihany amin'ny maha-ministra. Ny taona 2010 ka talohany nanendrena azy ho ministra ny taona 2024 no efa président du conseil d'administration ny agence nationale de la filière or na ny ANOR ny tenany. Nanomboka ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2024 no président directeur général adjoint ny Madagascar na relation ny Pan African Mining Corp ny tenany. Makasitraka tompoko. Ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Andriamatoa Andriamananoro Augustin. Raha ny mari-pahaizana ananany dia manana ny MBA en télécom ny tenany tany États-Unis Houston Texas ny taona 2010. Ny taona 2017 no nazahoany diplôme d'études universitaires générales en droit teo anivon'ny faculté d'Aix Antananarivo. Raha ny andraikitra nosahany ndray ny taona 2010 ka hatramin'izao nanendrena azy ministra izao no directeur général des projets présidentiels ny tenany teto anivon'ny fiadidinan'ny république ny Madagascar. Efa nisahana toerana ambony ihany koa ny tenany ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2010 amin'ny ministre des ressources halieutiques et de la pêche. Marina ihany koa fa efa directeur général de l'office malgache d'études et de la régulation des télécommunications ny tenany ny taona 10 ka hatramin'ny taona 20 Efa ministre ny télécommunications, des postes et des nouvelles technologies ihany koa ny tenany ny taona 7 ka hatramin'ny taona 10 ary ny taona 5 ka hatramin'ny taona 20 no efa directeur général ny orinasa Osmosis Business Solutions teto anivon'ny Océan Indiana ny tenany. Makasitraka tompoko. Ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Andriamatoa André Hadja Resampa. Raha ny fianarana nisahany ndray dia manana ny diplôme d'études supérieures spécialisées en politique sociale et management du développement ny tenany. Manana ihany koa izy ny diplôme d'études approfondies en droit public interne, théorie juridique et politique, ary manana ny maîtrise en administration économique et sociale. Raha ny asa nandraiketany ndray araky ny efa fantatsika dia efa nisahana n'izany départementa zany ihany koa ny tenany nanomboka ny taona ny volana febroary taona 2024 ary hatramin'izao nendrena azy ndray ao anatin'ny sy andrafitra ny mpikambana vaovao ny gouvernementa. Marina fa efa secrétaire général teto anivon'ny fiadidinan'ny république ny Madagascar ihany koa ny taonany nanomboka ny taona 7 ka hatramin'ny taona 20 ary nandritra izany no na président ny conseil d'administration ny orinasa Jirama azy. Ny taona 5 ka hatramin'ny taona 7 ny tenany no chercheur au niveau ny centre de recherche juridique de l'université de la Rochelle ary efa manager ihany koa teo anivon'ny orinasa Mélan tany Paris France. Makasitraka tompoko. Ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Andriamatoa Max Fontaine. Raha ny fianarana nataony ny taona 20 ny tenany no nahazo ny bac plus 4 en administration des affaires tany Canada Montréal teo anivon'ny études internationales aux études internationales. Raha ny asa sahany dia tamin'ny taona 20 ny tenany no namorona ka président fondateur et directeur général an'ilay orinasa antsoina hoe Bundi International Antananarivo
nanomboka ny taona 2024. Ankehitriny ny tenany dia ambassadeur climat eo anivony UNICEF solotena eto Madagasikara, ary nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny talohany nanorinany ny orinasa ny eto toerana dia vice-président du développement durable ny tenany orinasa tany Montréal, Canada. Makasitraka tompoko. Ministre délégué misana ny gendarmerie pirenena, général de division Rakotondrazaka Andria Tsarafara Andria Mitovy. Ny taona 2017 ny tenany no nivoaka teo anivon'ny akademia miaramila tao Antsirabe tao amin'ny promotion 18e promotion mitondra ny anarana hoe SAI. Marina fa manana izy ny taona 2017 ny diplôme de cours de spécialisation des officiers de la gendarmerie. Ny taona 7 no nazahoany ihany koa ny diplôme de cours supérieur de commandement ary manana ny diplôme en hautes études en administration publique ihany koa ny tenany teo anivony École nationale de l'administration de Madagascar teto Antananarivo. Raha ny asa nosahaniny tao alohany nanendrena azy ho ministre délégué misana ny gendarmerie pirenena izao, nanomboka ny volana Aogosta 2024 no commandant de la gendarmerie nationale ny tenany, ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 no directeur général teo anivony agence des transports terrestres ny tenany na ATT teo anivony ministère ny transport et de la météorologie. Makasitraka tompoko. Andininy faharoa, foana ary tsy manan-kery intsony ireo fepetra teo aloha mifanohitra amin'izao didim-panjakana izao. Andininy fahatelo, noho ny amiana ary arak'izay voalaza ny andininy fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa ao amin'ny volana larina faharoa amby enimpolo tsipoka aotra raiky amby efapolo tamin'ny 20 septambra 2017 mikasika ny fepetra-kapobeny momba ny lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrany sambatan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didim-panjakana izao raha vatany vao ampahafantarina amin'ny alalan'ny fampelezam-peo na fahita lavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazety mpanjakana ny Repoblika. Natao teto Antananarivo ny 14 Janoary 2024. Manao sonia eo ambany ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny Prime Ministre lehibe ny gouvernementa Christian Tsay. Toy izay tompoko ny vaky ny didim-panjakana manindry ireo mpikambiny eo anivon'ny gouvernementa vaovao. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.